Salama daholo dia tonga soa eto ny fandaharana ny taina samy taina. Taina samy taina sehatra anankiray hifampizarana hevitra, hifampiresahana aloha hevitra maro samihafa mahakasika ny fiainam-pirenena, ny fiainam-piarahamonina. Anio isika miaraka amin'ny ekipan'ny Tolona, izay magazina anankiray hifampiresahana izay fiainam-pirenena izay. Androany vahintsika To Ranaivoaritsao izay rédacteur en chef ny magazine Tolona. Dia à côté misy ny ekipany Kezia, Miora ary Michela ihany koa. Dia faly mandray anareo izahay eto amin'ny podcast Tena Samy Tena. Faly miarahaba antsika rehetra dia noho ny fanasana dia tonga eto izay mankasitraka indrindra hiaraka hiresaka hitavatafa taina samy taina. Ary heverina fa hisy hafatra ho ampitaina sy azontsika hifampizarana. Mankasitraka anareo tanaiko ny fanasana dia faly mitavatafa miaraka aminareo ihany koa. Saotra be da be ny amin'ny fandraisanareo mihitsy fa ny hafatra izay ho resantsika eto dia mpita ary sy fiantraikany any amin'ny tanora indrindrandrindra. Saotra indrindra. Ianareo efatra mianadahy samy ao anatin'ilay Tolona. Dia inona marina moa izany ilay tena ataonareo? Inona ny antony nampahatonga anareo ny sehatra atao anatin'io fanoratana io? Ie, azoko hoe zaraina teboka anankiroa angamba no tena lehibe amin'ilay izy. Voalohany indrindra, inona ny antony niforognana sy namoronana ilay hoe hetsika Tolona. Tolona aloha dia toy ny anarana rehetra ihany, izany hoe mifono zavatra ilay izy. Tany am-piandohana betsaka ny zavatra niainanay teny amin'ny anjerimanontolo sy ny zavatra hitanay tsirairay avy. Ny Tolona tsy inona dia hetsika anankiray nataon'ny tanora ho an'ny tanora. Izany hoe eraky ny université rehetra eto Madagasikara, misy any Epita, any Maroc na any Frantsa na any Kanada. Dia iraisantsika rehetrarehetra ilay izy. Ny antony namoronana an'ilay izy dia hoe heverinay izany fa misy zavatra azon'ny tanora atao andraisana andraikitra manoloana ny zava-misy iainana. Dia ifampizaranay lahatsoratra maromaro isaky ny roa volana amin'ny tanora namana, iezahana izany hiala amin'ilay hoe tsisy azo atao intsony satria efa firenena efa tsy afitra intsony hono isika dia inona ary izany no atao? Dia anisan'ny anjara-biriky anankiray hiezaka izahay hitantara ny zava-misy araky ny iainanay sy araky ny fahaiza-manao ny tsirairay avy satria misy mpahay tantara, misy mpahay fiarahamonina, toe-karena sy ny sisa. Dia izay mino sy resy lahatra fa ny reto izay tanora reto izany no hanoratra ny roapolo taona ho avy dia atomboka dia izao ilay fanoratana azy. Saotra. Nareo reto izany mpianatra daholo satria ny teny to teo hoe teny amin'ny université mpianatra daholo nareo. Nareo izao mpianatra fahaiza dia inona daholo no ataonareo? Za zao mianatra MUCM, j'étudie l'anthropologie et l'écologie. Dia troisième année zao. Dia personnellement, za tsy membre amin'ny Tolona vao izy hoe niforona fa 2024 vao nahita publication dia hoe envoyez vos articles, faites entendre votre voix. Dia je vais faire entendre ma voix alors. Dia nanomboka tamin'izay ihany niditra tamin'ny Tolona. Dia depuis dia manoratra anatin'ilay izy. Et personnellement, je trouve que l'action et l'initiative est très bonne. Ho an'ilay olona manoratra, premièrement, izy mahatsapa hoe manova zavatra. Na dia hoe tsy hita eo no eo ary ilay fiantraikan'ilay izy dia tsapanao foana hoe misy impact quelque part ilay izy satria indraindray rehefa manoratra anatin'ilay izy dia misy namana mamaky dia manao retour hoe waouh, je savais pas que tu écrivais comme ça, je savais pas que tu étais membre de Tolona. Dia tsy hoe ohatry moa izany fa ça rapporte quelque chose, ça vaut quelque chose. D'accord. Tenenao teo hoe tsy nanomboka tamin'ny Tolona vao nanomboka no nidiranao fa efa tamin'ny taona 2024. Du coup izany tamin'ny oviana ny Tolona nanomboka niforona dia nahoana ny atombohany?
Ary misy aminareo reo ve efa teo ankoatran'ny to moa zany efa teo hatramin'ny fanombohany? Aloha zany mbola tsy teo hatramin'ny fanombohany. Ohatra zao an, zay nanomboka nanoratra tena namoaka revue MAC tamin'ny juin 2024. Fa ohatra hoe Michel A zao numéro 3 izy nanomboka nanoratra raha tsy diso aho. De Kezia numéro 7 de Miora taty rindrina koa. Zany hoe araka ny lazaiko teo an, maro eo amin'ny 20 eo zay no mpikambana hoe raikitra sy miara-misalaha hamoaka an'le izy, fa ny tsirairay samy manana ny fahaizany manao. Mety hoe any amin'ny resaka communication koa na amin'ny resaka hoe fitsarana sy relecturan'le article. De ahoana ny ahafahanareo manambatra an'izay domaine de compétence sy connaissance be dia be izay anatina magazine anankiray? Genre comment vous faites vous qu'est-ce que vous écrivez zao ohatra dans le magazine? Mety hoe samy manana ny rubrique-ny ve sa ahoana ny tena fandehan'le izy? Raha ho resako manokana zao ny expérience-ko tao anatin'le izy dia misy actualité be dia be izay hitantsika. Amin'ny ohatra anankiray zao za ohatra hoe resaka Ilzy et Barsa ohatra zao satria izay ny article izay natao. Plus intéressé kokoa amin'ny resaka économie bleue amin'izao dia ny attirer ny attention-ko ilay histoire ny Ilzy et Barsa teto Madagasikara. Dia niainga tamin'ilay actualité izay misy sy niainga tamin'ny zavatra tokony ho atao manoloana an'ireo Ilzy et Barsa ireo no nahatonga an'ilay hoe hanoratra. Inona ny zavatra azoko atao? Za nge tsy afaka ny handeha roplanina ka hoe handeha amin'ny Ilzy et Barsa handeha hijery any na hoe hiditra teknika be. Fa ny zavatra azoko atao dia mampafantatra hoe ahoana marina momba an'ireo nosy ireo e. Inona ny azontsika atao e? Inona ny azon'ny firy amin'ny malagasy no mahafantatra hoe firy ireo nosy ireo? Tamin'ny alalan'ilay magazine tolona no ahafahako niresaka hoe aoka tsy ho adinontsika ilay nosy. Na ny zavatra rehetrarehetra anaty hoe ny harena kibon-tanana Madagasikara ao anatin'ilay nosy aoka tsy ho adinontsika. Dia isaorana be dia be antolony izay zavatra izay ary azoko lazaina hoe nanao recherche be dia be mihitsy tao anatin'ilay fanoratana. D'accord, merci beaucoup Kezia. Du coup, Miura, toi par exemple, qu'est-ce que tu peux écrire dans ce magazine-là? Et qu'est-ce que tu partages? Ina zavatra mety ho soratanao na efa nisoratanao tao anatin'le izy? Alors en fait, moi je suis étudiante en sciences politiques et j'ai commencé par écrire un petit blog personnel où le but était de démystifier la notion de politique et tout ce que ça englobe. Et très rapidement, en fait, j'ai eu connaissance de Toul. Et là, en fait, c'était vraiment l'envie d'apprendre, de discuter avec des passionnés. Et Toul, en fait, représente une plateforme qui va nous permettre de toucher un public plus large et vraiment de faire entendre notre voix, comme ce qu'a dit. En tout cas, on essaie. C'est déjà super en fait, essayer satria tsy ny olona rehetra no manana an'izay initiative izay hoe andeha hadinika fiainam-pirenena, fiainam-piarahamonina dia hanoratra mahakasika an'izay. Fa amin'ny lafiny iray koa ilay izy, araka ny teneniko teo hoe ioarana le resaka sentiment na ny ressenti amin'ny tanora hoe tsisy afaka atao intsony eto. Na hoe misy zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina dia miezaka miteny, mety hoe miteny ratsy na amin'ny alalan'ny herisetra ny hanehoana ny tsy fanekenao ny zava-misy. Fa maninona moa raha atao amin'ny fomba hafa azony rehetra henoina sy mampieritreritra, satria ny tanjona amin'ilay izy tsy hoe zao atao na zao atao fa mba hahatonga ny tanora tsirairay zany fantatra ny zavatra misy aloha dia mandinika sy mamakafaka ary avy eo izy mety afaka hitondra fanovana. Intéressant be izay contraste sous le fen'ny to izay satria matetika tsika rehefa maheno hoe tolona dia na ohatrantsika voalohany izay hoe ady izay, dia na hoe tolona dia ndao tolona dia misy zavatra misy sara ohatrantsika hoe ohatrohatr'izay ilay tolona fa raika amin'ny fomba hafa ohatra hoe manoratra, manao vidéo sy ohatr'izany dia efa ahafahana ihany koa manao an'izay tolona izay. Dia ho anareo zany, nareo zany azo lazaina hoe anisan'ny mandray anjara anatin'ny fiainam-pirenena sy fiainam-piarahamonina ihany koa?
Oui, totalement. En fait, écrire, c'est vraiment déjà agir. Et outre ça, en fait, il y a tout un processus derrière. Quand on écrit, on doit s'informer, on doit vérifier nos sources, on doit faire une analyse critique dans le sens noble du terme, je dirais. Et c'est vraiment en fait des réflexes qu'on doit avoir en tant que citoyen, tout simplement. Raha ohatra ny za manokana zao de resaka fitiavana no antony. Fa maninona moa le hoe ohatran'ny hoe tiako Madagasikara, raha izay. Satria raha resaka fitiavan-tanindrazana amin'izao ohatran'ny hoe tsy de haintsika matetitetiky izany. Firy amin'ny école no manangan-tsaina isaka alatsinainy. Firy no mihira-hiram-pirenena, iza amintsika ireo no mahafantatra mahay hira-pirenena hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fitiavana an'ilay tanindrazana fotsiny ilay izy hoe tiako izy de zao aloha izany no afaka ataoko hanavotana an'izay azo. Avotako. Mety hoe tsy manana hery be tsika araka ilay lazain'ny teo hoe tsy manana hery be handeha ho aiza sy aiza tsika fa io aloha no tiako, za koa tia manoratra. Io aloha no haiko ihany koa. De ataoko aloha izany ilay izy de any am-pony izay mahalala. Fitenenana araka. Fa hono natokanareo ho an'isa isa tena ciblenareo anatin'le asa soratra izay ataonareo satria raha mahita anareo zao de tanora mpianatra manam-pahaizana daholo nandrato fianarana ambony daholo de ahoana ny ahafahana satria loha hevitra mavesatra le resahanareo teo hoe ils éparses, fiainam-pirenena, économie, politique et tout ça, etc. Du coup, comment vous faites en fait pour rendre ça accessible? Sa ve hoe tena hoe natokana ho ana olona mety hoe mahatakatra an'izay zavatra rehetra izay ihany koa? Maro amintsika tanora sy isika hoe fanatin'ny tontolon'ny asa mieritreritra hoe ny politika natokana ho an'ny olona efa somary nahazo taona le tsy de misy atao amin'ny fiainana de mamaky gazety eo izy na mijery fahitalavitra de mandinika hoe menimenina eo izy hoe tena tsy mety le jirama tsy mamely tapaka lava ny jiro sy izay de mijanona hatreo. Nefa ny politika zavatra hamaritra ny ho avintsika no laniana sy tapahanao amin'ilay izy. Dikan'izany de hoe sika tanora mila mandray andraikitra, mila mitondra zavatra fa alohan'izany rehetra izany mila mahalala aloha ny zavatra misy de ao amin'ny tolona araka ny lazaiko teo hoe marobe izay avy amin'ny sehatra samihafa, misy mahay kokoa izy amin'ny resaka toe-karena de tanora mahay toe-karena mampahafantatra tanora namany hafa. Super. De heveriko fa mety tafita kokoa ny hafatra raha natao ho an'ny tanora le izy voalohany indrindra aloha sy ho an'ny mpianatry ny anjerimanontolo rehetra. De izay no ezahanay aloha hatreto satria izay mino sy manana an'izay conviction izay zany hoe ny tanora no hamaritra hanoratra ny taona ho avy. Resaka politika nareo de resaka politika ihany koa fa mialoha izay aloha inona moa zany ho anareo le atao hoe politika satria za zao talohan'ny s'intéresser avant d'avoir fait des études en politique aussi, en sciences politiques, je faisais partie de ceux qui pensaient hoe zany politika zany araka le lazainy toy teo hoe natokana ho an'olona vitsy de misy olona mipetraka ambony seza de manapa-kevitra de sika rehetra aty ambany aty anisan'le mandray fotsiny mihaino fotsiny de ho anareo telo mirahavavy zao ohatra inona le politika ho anareo de ahoana ny fomba ahafahanareo mandray anjara anatin'izay? Sheila ohatra raha lazaina momba an'izay? Personnellement, je suis pas spécialiste en la matière. Du coup, je ferai peut-être partie de ceux qui... Non, je pense pas. Je n'adhère pas du tout à ce que tu viens de dire. Ah ouais, tika na télé ou la... Ou est notre chauffe-foutine. Enfin, une politique, ça va être accessible. Et qu'on a le droit, tout le monde a le droit à la formation. Oui, ça change de recherche na télé turin. Des man a droit, à l'union coup. Enfin, une politique, si dictature, enfin, fomba yarana miaramena sy yarana mandroso. Du coup, la question, en fait, c'est vraiment comment y accéder déjà de puisque tu as parlé, oui, c'est quelque chose qu'on peut se dire inaccessible à l'ISFA, par l'information. D'accord. Yeah.
Napiky kely an'izay angamba ny politika ny tena politika hevitra. Izany hoe ianao manana hevitra hoentinao ilay izy, ka rehefa be nomenao an'ilay izy dia ampiharina ilay hevitra. Izany hoe ny ataonay izany, izahay izao ohatra tsy manana fahefana n'aiza n'aiza, fa ny azonay atao dia hoe aparitakitsika ny hevitra, zaraintsika ny hevitra, tiako mba misy zavatra mety, izany hoe opinion zany, opinion publique no amboarina sy influencena moa zany amin'ny lafiny tsara. Mitondra hevitra izay dia mizara manaparitaka ho an'ny tanora namana koa hoe misy an'izao nefa politika izany tsy natokana ho an'ilay olona efa zokonjokony tsy dia effectivement, ouais. fa atsika rehetra io zany e, fa tsika no mila mandray andraikitra arak'izay tandrifintsika avy. Hoe raha resaka hoe politika aloha zany koa za tsy spesialista amin'ilay izy fa ahoana ny ilazako azy hoe manao politika ny mpanao politika anankiray mba ahazoany fahefana, dia rehefa azony ny fahefana dia inona ny ataony azy? Ataony inona ilay izy? Raha ohatra izao ka manoratra androany dia tiako Madagasikara dia soratako ny zavatra hitako hoe ity kosa tokony tsy mety ohatra. Dia tokony hoe misy rapitso izany no miasa soratra iny dia misy zavatra miova, mety hoe misy tanora anankiray tsy manary fako ny an-dalana intsony, na hoe misy zaza anankiray tsy mianatra izy androany fa mianatra izy rapitso. Izany hoe indraindray resaka ambony latabatra foana ny définition an'ilay izy moa izany, fa nefa zavatra ngeza be tsy tokony adintsika dia ilay action atsika ao anatin'ilay resaka sy ilay politika ve ny ilazako azy? Ohatran'ny hoe tsy haiko intsony fa hoe ilay zavatra apetratsika zany, ilay idéologie apetratsika eo zany tokony miteraka asa. Dia mifampitohy amin'izay niteneniko izy aho zay ilay hoe karazana asa zay, satria rehefa manoratra izay dia aparitakay eraky ny olona izay liana hamaky rehetra, sy izay tojo an'ilay izy zany, dia rehefa manome tamberina aminay zareo, manome retour zany, dia hoe manoratra fa inona ny action avy eo? Dia inona marina moa ilay action? Ny asa zany aterak'ilay izy tsika tsy afaka mandroso fotsiny amin'izao mikipy, fa mila mahalala sy mahafantatra aloha, izay vao afaka mijoro sy miasa manao an'ilay zavatra tiantsika ho aseho. Anatin'ilay processus anareo zany raha azoko tsara manoratra zany ianareo mamoaka information, interpréter des faits, tout ça etc. Mba ahafahan'ny tsirairay ny cible anareo mahita sy mahafantatra ary ihany koa mahatsapa ny zava-misy ny tokony atao, ny mety sy ny tsy mety. Dia ny eritreretinareo zany hoe amin'ny alalan'izay no ahafahanareo manokatra ny sain'ny olona ary ihany koa mitarika anazy hanao zavatra ho an'ny fiainam-pirenena, ny fiainam-piarahamonina sy ohatran'izay. Izay ilay izy sa? Oui, anaranto hoe la pensée est l'antidote à la banalité du mal. Izany hoe fantatrao hoe misy zavatra tsy mety eo, dia fantatrao ihany koa hoe misy zavatra tokony ataonao hanovana an'ilay izy, kanefa ianao tsy manao ininona. Dia izay nefa tanora, ka raha misy tanora namanay iray na roa mahita an'ilay zavatra soratanay, dia mihevitra izy fa tsy izy irery kay no manana an'izay hevitra izay, fa betsaka isika, dia lasa mifankalala ho azy, lasa miombona, lasa te hanao zavatra miaraka. Dia izay no tanjonay amin'ilay izy. Izay zany ilay action kely hoentinay, ilay anjara biriky hoentinay amin'ilay izy hoe tsika rehetra vondrona hanao zavatra miaraka ho an'ny roapolo taona ho avy. Teneniko foana ilay roapolo taona ho avy. Maninona marina moa izany hoe roapolo taona? Satria heverinay zany hoe ireo mpianatra amin'izao ireo no lasa mpiasa sy ho lasa misehatra ambony kokoa afaka roapolo taona. Dia maninona moa raha homanina dian'izao tsika dia mitambatra amin'ny tanjona tsy tiantsika ho atao amin'ny roapolo taona ho avy. Izany hoe ny tolona tsy hatezerana fotsiny dia hoe andeha hitoraka vato na andeha hanompa olona,
fa zavatra omanina ny hetsika atao dia mikendry ny 20 taona ho avy. Ary manahoana ny fahitanareo ireo karazana tolona hafa misy amin'izao? Tsy ilay zavatra soratanareo, tsy ilay magazinina fa ireo mety karazana tolona hafa izay hitanareo eny amin'ny dans les autres médias na dans la vie publique. Personnellement, moi, je pense directement à ce qui s'est passé au Népal. Et si ça va un peu à l'encontre de ce qu'on fait, nous, je trouve que ça mérite d'avoir été efficace, en tout cas. Donc, voilà. Ahoana moa ny fahazahoko ny resaka tolona? Zay ilay fanontaniany. Comment vous voyez les autres formes de tolona? Ny tsirairay avy samy manana ny talenta izay ananany. Dia samy mampiasa ny talentany amin'izay tiany ampiasana azy. Ohatra raha amin'ny tolona hafa izao, ohatra ny tolon'ny sasany miakatra eny amin'ny andalana, izay no mety aminazy, izay no anjara birikiny. Dia tena raha izaho manokana, raha ny tolona ihany koa, mino aho fa mety hoe mitovy amiko izy hajaina, respektena tsara mihitsy ny tolona tsirairay avy izay tokony izy. Raha hoe mihira izao, misy artista hafa ohatra mahavita mihira, miresaka amin'izay domaine izay ihany, izay ny ananany, izay ny hainy, dia respektena ary hirariana raha mba hisy maro amin'izany. Hiraniana mba hisy hoe ito manana talenta izao, ampiasaiko ity ho an'ny tanindrazako, ampiasaiko ity hanova zavatra, ampiasaiko ity hitondra voka-tsoa amin'ny fiarahamonina. Ie, efa voalazan'ny zareo teo ilay izy fa niana-piky kely fotsiny angamba hoe mahakasika ny tolona hafa be dia be ny endrika afaka hanehoana an'ilay izy fa mety hoe mahasamihafa ny zareo amin'ny ataonay fotsiny angamba dia nilazaiko teo hoe manana moa raha atomboka amin'ny zavatra voaeritreritra kokoa sy voahomana kokoa satria ny hatezerana sy ny tsy fahampiana sy ny fahantrana izay iainantsika amin'izao hitarika hanapoaka zavatra goavana ohatra ny tany Nepal. Nefa amin'ny lafiny iray rehefa avy mipoaka eo ilay izy dia tsisy tohy antsony avy eo e. Izany hoe rehefa manomboka tonotony dia hiverina amin'ny taloha ihany. Fa manana raha tsika tanora mieritreritra zavatra lavitrezaka kokoa dia tolona à long terme fa tsy hoe mipoaka androany dia afaka amin'ny herintaona nefa miverina amin'ny taloha ihany. J'aimerais ajouter un truc hoe tsika zatra miteny hoe ny toe-tsainy gasy mihitsy ny mahantra. Hoe efa mahantra hatrany mihitsy io dia miady izany no lazaina fa misy olana. Et du coup, izay no hitako maha efficace an'ilay tolona satria éveille ana conscience ilay ho atao. Dia miainga avany izany ilay izy mitondra zavatra concret kokoa. Satria raha olona tsy tena resy lahatra tsara hoe mila manao zavatra izy no manao zavatra dia lasa tsy tena efficace izy sady tsy tena mitondra zavatra, tsy mitondra fiovana izany no tiako tenenina. Et aussi parce que c'est une voix pacifique qui s'adresse aux gens qui veulent faire des choses, mais en fait, l'échec, c'est une pensée avant d'être une réalité. C'est pour ça qu'on éveille les consciences amin'ny alalan'ny tolona hoe afaka manao zavatra ianareo e. Tsika afaka miagira saoma tsara mihitsiny. Et voilà. C'est un truc qui revient souvent, cette histoire d'éveil des consciences, de ni la terre, ni la foise, et tout ça, etc. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a vraiment... Parce que c'est... Tintolonarera mety miteny izany sy manao an'izany fa be dia be mihitsy ny zavatra heno miteny izay hoe mila éveil des consciences, mila mifo. Et justement, en fait, pourquoi est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui, actuellement? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui doit être permanent? Ou qu'est-ce qui justifie en fait que cette rhétorique-là, que ces zavatra anankiray izay hoe mila foazy na mila mifo, mila mijoro, mila mitsangana fa manino izay zavatra izay androany no resantsika be ohatr'izany? Raha ohatra izao tsika ka mijery fait social anankiray, ohatra hoe misy
publication anankiray eo amin'ny Facebook ohatra dia miresaka momba ny zavatra anankiray atao amin'ny fanjakana ohatra io dia rehefa jerentsika ny réaction amin'io publication io dia ina daholo ny haha daholo ny ataon'ny olona rehetrarehetra ka marony. Midika izany zavatra izay hoe tsy important intsony kely izy izany. Ohatran'ny hoe tsy important intsony izay zavatra mitranga eo. Fa ohatran'ny hoe tonga eo izy ohatran'ny hoe lasa kilalao, lasa blagy ilay zavatra mitranga. Lasa blagy ilay fiainam-pirenena. Lasa blagy ilay fiainam-pirenena. Mampalahelo be izany mampalahelo be izany. Ka hoe raha be ny fiainam-pirenena. Rehefa ilay manontany amin'izany zany ka ela hoe ahoana marina ary izany ilay izy tenenina foana izany. Soa ihany ara fa misy olona tsika tsirairay avy ireo mahafantatra hoe tokony manao zavatra izay. Fa heureusement aloha izany hoe tsy mbola nisy nanao haha mihitsy ny tolona fa tena hoe misy nandray sy misy impact ilay zavatra atao. Ka izay izany sisa ny azontsika atao tsy hoe sisa moa izany ilay izy fa mety hoe izay aloha ny anjara birikintsika izany. Izay ny haintsika izany mba hahatonga an'ilay izy teny hoe ankay ka tsy ny olon-drehetra anie manao an'ilay haha e. Misy anie ny olona tena mijery e. Misy ny olona tena mijery dia misy ny olona tena mahita an'ilay zavatra mitranga. Ary dia izay izany ny zavatra iandrasana sisa dia ny action avy any ambony hoe hitany ve ireo ary araka ny tenenin'ny olona teo hoe tsy miady angentsika e. Tsy hoe andeha hiady be tsika ka hoe andeha hanao zavatra brusque be fa miresaka hoe izao kosa ilay izy amin'ny firenena demokratika Madagasikara dia mazava be ilaina ny miteny. Les Malgaches sont heureux avec peu, pauvres mais heureux, voilà. Les Malgaches ont toujours le sourire malgré la précarité et tout. Et ça, c'est de l'extérieur. Et pourtant, de l'intérieur aussi, il y a Kaifa Sayare, Inanoavakato, Ngamu Yita. Et en fait, moi, ça m'énerve d'entendre ce genre de choses parce que, oui, peut-être qu'on est heureux, sujet à débattre encore, mais pourquoi en fait rester dans cette acceptance-là? En fait, je dirais que c'est une fatalité de se dire oui, les Malgaches sont pauvres mais heureux. Il n'y a aucune fierté en fait à dire ça. Tu t'aurais contenté de les Malgaches sont heureux, bien. Et oui, justement, ouais. En fait, cette résilience-là, ou ce qu'on aimerait appeler résilience, pour moi, c'est juste de la fatalité. En fait, c'est juste une résignation parce que pourquoi accepter les choses telles qu'elles sont si on peut les changer? Peut-être parce qu'il y en a plein qui croient qu'on ne peut rien faire, finalement. Et justement, en fait, qu'est-ce que vous avez à dire? Ina zavatra stareo sarena, ou andreo se mieritreritra, oui, si zavatra soufrena. Justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ohatrany hoe fatsapatsika le fiainana, le zava-misy eto amintsika, sy mety zava-misy any amin'ny pays hafa ihany koa, qui vivent dans la même situation que nous, ohatrany hoe fieritreretantsika izay hoe efa izay izany ny lalana, efa izay ny voasoratra ho antsika, dia miaina fotsiny izany tsika, dia miezaka mitsikitsiky eny foana na mahantra ary. Dia inona zavatra azonareo tenenina ho an'ireo olona izay mieritreritra fa tsy afaka nanova zavatra intsony? Ny azo tenenina aloha dia mivoaka indray isaky ny 2 volana ny revue anay dia manasa hamaky satria ankoatran'ny hoe mitantara ny zavatra misy sy mamakafaka momba ny zavatra misy dia ao anatiny eo ihany koa no samy manolotra ny vahaolana izay araky ny fijeriny tsirairay. Izany hoe nasiana andalan-dahatsoratra paragraphe farafahakeliny iray izany mba hanolorana hoe inona ary no tokony mety hanitsina an'ity sy ohatr'izany. Dia ny azo lazaina angamba hoe ndao hitambatra dia ndao hivondrona satria rehefa mieritreritra ianao hoe mbola misy zavatra kely azonao atao dia ndao hiaraka e. Izay koa ve ny antony natarika anareo hivondrona anatin'ilay tolona izay hafatra izay hoe ndao hiaraka hanao zavatra hiroso anatin'ny fanantsarana fiainam-pirenena. Dia ho anareo izany inona zavatra azontsika ho tenenina amin'ireo mpiray tanindrazana amintsika izay mieritreritra fa tsy misy zavatra azo atao. Ohatra hoe Kezia, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ça? Efa niteny ihany moa izany teo fa tiako kely ilay izy. Amafisiko moa izany ny ilazako azy. Ilay resaka fitiavan-tanindrazana. Tiako
ananako izany ilay izy ato anatiko ato hoe matoa nisy an'iny vidéo iny, tsy haiko nareo raha nahita an'ilay vidéo an'ilay tanora tany Nepal teny. Fa tena feno fitiavan-tanindrazana ao anatin'ny tanora. Ka izay fitiavana izay izany no hoe moa ve tianao Madagasikara? Tianao ve ny hahita Madagasikara misandratra be indraindray? Tsy ivelambelany fotsiny fa tena tsy ivelambelany fotsiny izay angamba tsy haiko ny tena ilay izy. Hoe tena rehefa tianao izy, rehefa fantatrao hoe tena mila manao zavatra, mandeha ho azy. Mandeha ho azy hoe inona raika izany ny azoko atao e? Izay ny azoko atao. Dia izay ny hafatra ho an'ny olona. Tsara be ilay izy hoe tsy tsika irery, tsy izaho irery, tsy tsika ireo irery no mahafantatra hoe mila zavatra miova. Fa ny fahafantarana hoe be dia be ny olona mahafantatra hoe mila zavatra miova isika, dia efa hery ngeza be izay hoe kay tsy izaho irery ilay izy fa misy olona hafa koa. Dia tokony mampahery izay mba ahafahantsika manao asa hanova ny zava-misy. En t'écoutant, en fait, on entend directement cette ferveur et cette passion-là. Le hoe tena hoe fitiavan-tanindrazana hita mivoaka mihitsy amin'ilay fomba iresahanao anazy. Dia mankasitraka be amin'izay hafatra izay. Dia ho anareo mirahavavy ihany koa, inona no mety hoe hafatra hoentinareo ahafahana mamoaka an'izay ferveur izay na ihany koa izay fitiavan-tanindrazana izay na inona no tena hoe hafatra azonareo zaraina ho an'ireo mpiray tanindrazana amintsika? Pour ma part, je l'ai déjà dit tout à l'heure, oui, ni échec zany c'est une pensée avant d'être une réalité. Et dia izany hoe raha mieritreritra foana isika hoe tsisy zavatra azo atao na hoe na hanao inona dia tsy hiova mihitsy eo satria efa izany hoe efa lohatra any anatiny mihitsy izany isika dia tsy afaka ho avaozina intsony e. Tant qu'on aura cette pensée zany dia tsy afaka handroso mihitsy sady tsy afaka hanao zavatra mihitsy. Et personnellement izaho mihitsy no novain'ny tolona tamin'izaho niditra tao anatin'ny tolona satria au début j'écrivais juste parce que c'était joli, c'était bien hoe manoratra ho an'ny tanindrazana izany dia ouais. Fa au fil du temps tena nitsapako hoe c'est important ce qu'on fait en fait. C'est important premièrement satria miha mitombo ny olona mamaky an'ilay revue, miha mitombo ny olona te hanoratra anatin'ilay revue, dia miha mitombo izany ny impact an'ilay izy. C'est pas pour rien. Dia izany hoe tant qu'on ne baissera pas les bras dia mbola afaka miova foana ny zavatra rehetra. Qui aurait pensé que afaka hianatra any amin'ny université ny vehivavy andriandroany? Qui aurait pensé que ho aboline l'écriture andriandroany? Parce que eux ils sont pas abandonnés. Et c'est l'éthique tena hoe faut juste pas abandonner, foncer jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce que mitondra zavatra ilay izy. Et dans cette suite-là, j'aimerais juste dire, commencer, même si c'est petit, commencer, aller voter, entreprendre, écrire. Tout est bon pour un mouvement collectif. Et surtout en tant que jeune, je dirais qu'il faut vivre cette jeunesse-là, découvrir des choses, faire des expériences et trouver en fait ce qui nous permet d'avoir de l'espoir. Donc ce sera mon dernier mot, je pense, garder l'espoir. Misaotra betsaka ho anareo amin'izay hafatra mafonja be izay ary mino aho fa hiampita makany amin'ireo izay nihaino antsika sy ihany koa mamaky an'Ntolona. Aiza marina moa izany tena ahitana an'ilay magazine Ntolona raha te hamaky ny asa soratrareo izahay. Ie, tena mora indrindra ahitana azy angamba manana page Instagram izay Tolona arak'izay anaran'izay dia noezahanay hoe napetraka eo amin'ny bio ny lien fa ato ato izay zany hiezaka hizara ny site web dia heveriko fa ho mora kokoa ny rehetra satria le format mihitsy izany no natao hoe mora hitan'ny rehetra sy mora vakiana fa manokatra amin'ny finday fotsiny dia afaka mamaky sady maimaipoana be. Misaotra betsaka anareo amin'izay fizarana rehetra fanaovantsika teto eo ny hafatra mafonja ho an'ny mpiray tanindrazana, eo ihany koa ny ahafahanareo mampita an'ilay hafatra hoe tout n'est pas perdu et que chaque jeune peut apporter sa pierre à l'édifice du développement de Madagascar, que ce soit à travers des vidéos, des manifestations et surtout l'écriture. Satria ny soratra ny teny mety mandalo fa miasa soratra mipetraka.
toetra dia misaotra anareo manao an'izay asa soratra izay. Dia aza adino ny misabone amin'ny pejin'ny Tolona amin'ny Instagram dia mankasitraka anareo rehetra nanaraka an'ity fandaharana ity. Aza adino ihany koa no mizara ny podcast antsika. Misaotra betsaka antsika rehetra dia amin'ny fotoana manaraka indray mirary soa antsika rehetra. Saotra tompoko.